Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée, Mandolotra anao ny vaovao. Vola iverina amin'ny fampiavana-pirenena Andry Rajoelina sy Zafelbery araky ny fampitambavao ny fiadidinan'ny Repoblika. Tsy marina izany hoy ny mapara. Mampitandrina ny amin'ny tervaimanta ikasana iosona amin'ny fanaovana fizianana mahalona ny zava-misy ankehitriny kosa ny antoko malagasy miara-miainga. Fakanankerin'ny tany Toliara tafaverina amin'ny fianakaviana ilay tovolahy frantsay 12 taona Hossein Avarali manampahaizana manokana momba ny fakanankerin'ny avy any Frantsa no nanampy ny mpitandro ny filaminana malagasy nazona ny vokatra. Nanomboka teny Ambohimanarina, Akanjamamby, Ambohidrarahaba ary Ambatonakanga, trano 4 no nirotana vokatry ny Orambe izay naharitra adiny 4 omaly. Toerana maro no vididrano ankehitriny. Mbola hitohy atao anatin'ny 3 andro ny Orambe. Taorian'ny fivorian'ny ministera ny varitra sy ny fikambanan'ny mpamokatra mofo amin'ny herinandro io no fantatra mazava ny fipetra horaisin'ny fanjakana momba ny fiakaran'ny vidin'ny mofo dipaina. Izakilan'izay tsy misongadina ao anatin'ny PGE ny fomba hiatrehan'ny vidim-piainana dia ireo fipetra samihafa mba analefahana ny fiatraikan'ny vérité de prix. Ny bata amboara fito tamin'ny cérémonie de César andehan'ny faha-efapolo omaly ny horonan-tsary Timbotoko i Abiraman Sisako nisongadina ireo tanora izay manana ny hoaviny eo amin'ny tontolon'ny sarimesika. Ny andindiny avy hatrany. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille.
Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Coucou Ndji, voilà mtoubtoub kapik ifo. Efa noka ve mara. Tiamota wanga Ndji. Tina. Il attend Ndji me lever full demain. Efa hainao ihany fashion. Bisous. Allô, je te dérange? Non, là. Va-moi ton rêve. Crédit Amial, Moranite, antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsy familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny sivy alina hatramin'ny enina ora maraina amin'ny vidiny 700 ariary. Afaka misoratra anareo arak'izay tianao, tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma, numéro 1 mora. Ny azo ny vanikolaka, ny tanina andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tomboka avy amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasinao indray anaraka ny fampalamba avao eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV hatramin'ny farany. Ady hevitra lehibe ankehitriny ny hoe mbola azo antoka ve sa tsy ny HCC anao ahoana no avin'ilay lalàna 424 tsipika 420 izay misy ny andininy fa 970 ny votoatiny izay nambaran'ny HCC omaly fa tsy mifanaraka amin'ny demokrasia manoloan'izany mampitandrina ny amin'ny tervaimanta ikasana irsona amin'ny fanatanterahana ny fifidianana malona ny zava-misy ankehitriny ny antoko malagasy miara-miainga. Fanadihadiana hoentin'ny Zorakotindrina. Ny fanazavan'ny HCC momba ny lalàna 2015-004 momba ny sata manoka ny komina Andrenivohitra. Manohitra ny demokrasia ny faniliana ireo kandida ny rotsaka ofidiana be ny tanàna na azo isambato be indrindra nefa tsy lany mba tsy hahazo toerany ny mpanolo-tsaina. Ny votoatin'ny andininy fa 470 ao amin'ny lalàna 420 aotra 20 no milaza mazava fa tsy mahazo toerana ao amin'ny filakevitry ny mpanolo-tsaina ny tanàna ny kandidany be ny tanàna tsy lany izay efa nambarany HCC fa manaja ny lalam-pandrenana. Samy mikasika ny fifidiana be ny tanàna ireo sangy mifanohitra. HCC iray ihany anefa no ny tsara ireo lalàna ireo. Vokatra izany, iza no arahana? Nahoana no neken'ny HCC ny faniliana ny kandida tsy lany tsy ho mpanolo-tsaina tamin'ny lalàna 420 20
nahoana indray notseken'ny HCC ny faniliana ireo be ny tanàna ny faninana fa tsy lany ireo tsy ho mpanolotsain'ny tanàna fa tsy ho mifanaraka amin'ny demokrasia ao amin'ny lalàna 2015-004 manoloana an'izany raha vatanteraka izany hatreto ny vinavina ny fitondram-panjakana sy ny ministerany adi-tany ny amin'ny fizarazarana Antananarivo ho komina enina isan'ireo depute naninga natao anatin'ny mapara ary nanaiky io fizarana io ny depute an'Ambohimanarina fa nazanona tsy zany anefa satria Ambohimanarina efa commune teo aloha dia mbola maniry ihany ny verenan'izany zany ny tenako mba hahatonga ny Ambohimanarina ho commune zany hoe amin'izay atateraka izay hoe efa etaetam-bahoaka hatramin'izay mba hisiany fampandrosoana tanteraka ao amin'ny boriboritany fahiny io. Tsy azo ivalozana ny fanapa-kevitry ny HCC saingy raha ny fanadadiana nataonay kosa dia nisy volatra amin'ny 1.2 miliara raimbilanja natao hampandaniana ny lalàna iny teny amin'ny anteny meram-pirenena. Efa ny telo ny verina tamin'ny fivoriana ara-potoana izany ary nanaovana fivoriana manokana tsy ara-potoana ihany koa izany hoe nandaniany fanjakana rondoa nefa voalaza fa mifanohatra amin'ny lalam-panorenana. Raha ohatra ka tsy manaraka ny lalam-panorenana iny tsy tokony iny irery ihany indrindrandrindra fa ilay mitenen'ny HCC hoe olona vitsy no nandany an'ilay izy nandaniana vola manokana iny nefany izao no valin'ilay zany izay faliny tena satria hita zany fa hoe rariny sy hitsiny izany didy navoaka ny HCC zany. Raha ny votoatin'ny fanazavan'ny HCC farany teo dia mazava fa tokony homena toerana ao amin'ny filakevitry ny tanàna ny kandida be ny tanàna tsy lany nefa nahazo isam-bato betsaka taorian'ny lany. Tranga izay mifanohatra amin'ny lalàna 2014-0020 andiny fahenina amby 700. Mikendry toerana hatramin'ny arivony HVM ankehitriny raha ity fanazavan'ny HCC ity izany raha tsy lany dia afaka ampidirina ho mpanolotsaina ny kandida hafa. Tetika politika efa matipaiky ve izany ahafahan'ny antokony mpitondra hifeny komina rehetra izy amin'ireo lalàna mifanohitra ireo no arahana omaly ihany nampitandrina ny atoko malagasy miara-miainga fa tsy tokony rotorotoana ny fikarakarana ny fifidianana no ireo fifanoherana ny fanazavan'ny HCC ireo. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray votsitra omaly alina ilay teratany karana mizaka ny zom-pirenena frantsay izay nisy nakankeriny tany Toliara telo andro lasa izay afaka nanamarina ny consul général sy ny tompon'andraikitra misana ny filaminana anatiny eo amin'ny masovon'ny Frantsa fa salama tsara i Hossein Navarali efa tavaverina any amin'ny fianakaviana izy amin'izao fotoana izao mahalona ny fakanakeriny ireo teratany frantsay eto Madagasikara nanao fanambarana ny masovon'ny Frantsa François Goldblatt tamin'ny ny page Twitter fa tsy azo leferina ny tranga tahaka izao ary tsy tokony avela fotsiny amin'izao miandry ny fandraisany ndraikitry ny fanjakana sy ny fampiarana lalàna araka izany masovon'ny Frantsa raha iverena ny mikasika izay raha izay ny atalata farany teo nisy nakakery ny Hossein Navarali teo alohan'ny sekoly fianarana vola mitetina 2 miliara ariary no takiany ireo mpakakeriny eo ampelantanan'ny polisy pirenena ny raharaha amin'izao fotoana izao fa izay ihany koa no ivadiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena tokony hitady vahaolana hafa amin'ny angova-piasaina azona herinaratra ankoatry ny petrola ny fanjakana malagasy raha nambara ny sendikany indostria eto Madagasikara omaly manjary fatiantoka ho an'ireo indostria malagasy ny fatiantoka teraky ny délestage vokatry ny tsy fahampian'ny solika ho enti-manodina ny miliny ny jirama itsakilan'izay amboloatra ny hetra alain'ny fanjakana amin'ireo mpandrara solika ka mahatonga ny fahalafosan'ny vidin-tsolika eto amintsika fanadidina ho entin'izy rakotindrina. Efatra amby roapolo sy eninjato ny fotoana very tamin'ireo indostria malagasy nandritry ny taona 2024 iny ora izay mifanaraka amin'ny nahata-panjiro nandritry ny taona lasa iny fa tiantoka antapitrisana ariary isan'ny taona ny raofin'ireo indostria sy mpandrara eto Madagasikara vokatry ny délestage sy ny fahata-panjiro izay ny tsy fahampiany solika ampiasain'ny jirama amin'ny ankapobeny no anton'izany raha ny fanadihadiana nataonay tsy tokony onona amin'ny fiandrasana solika foana ny fanjakana raha ny nambara ny filohan'ny Nizendray ny sehatra industrie zao tamin'ny taona 2024 dia 624 heures ny délestage era Madagasikara tamin'ny taona iny mavesatra dia mavesatra zany ary fatatsika fa ny conséquence an'izany dia ny tsy maintsy zany zay manao vide groupe aloha sehatra industrie rehetrarehetra ao ary eo koa nefa ny resaka perte zany.
Hatreto mbola nanany mpandraraha solika trosa 730 miliara ariary ny fanjakana malagasy amin'ny solika ampiasain'ny Jirama. Hatramin'izao mbola nanapa-kevitra ny tsy hanome solika trosa amin'ny fanjakana ireo mpandraraha solika noho izay ambonin'izay mbola misy ihany koa ireo subvention izay elanelany ny vidiny tena izy sy ny vidiny varotana ny solika eny amin'ireo mpanjara solika. Vokany lasa mifanao letsy trosa ny fanjakana sy ny mpandraraha amin'ireo trosa sy hetra ka mahatonga ny vidin-tsolika mbola midangana amin'izao fotoana izao. Io angera avoaka amin'ny fanjakana hoe zao tena normal dia tokony ho hita tsy sady tokony ho felona. Zay aloha ny eritreritro hoe ahoana ny fampiarana azy koa misy taxe zay tokony efa ho eritreretina angamba hoe sao dia mba be loatra le pourcentage sao koa aratsy atao pourcentage mihitsy fa sao dia efa fixena. Satria zava-nisy moa zany dia nanitiny rehefa miakatra moa zany ny vidin'le pétrole brut tany amin'ny anany dia miakatra ho azy zany vidiny eto, miakatra zany ny vola nety tany amin'ny fanjakana. Etsy andanin'izay raha efa saika ho vahaolana amin'ny olan'ny Jirama ny menaka mavesatra ao Atsimonroro. Hatreto mbola miazoazo amin'ny fanomezana ny fahazon-dalana hanomboka ny fitrandrahana Atsimonroro ny fanjakana. Eo amin'ny tontolon'ny varotra sy ny fanjifana kosa indray amin'ny herinandro avy izao no fantatra na hiakatra na tsy ny vidin'ny mofo dipaina eny an-tsena raha ny fanazavan'ny Rabesala Henri Arlala, minisitry ny varotra sy ny fanjifana androany tsy fantatra mazava ny paikady hoentin'ny ministera hiatrehana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Tsy ny mofo ihany no efa miakabidy ankehitriny fa saika ireo entana ilaina ny mponina amin'ny andavanandro ny vérité de prix mbola tsy miantra nefa amin'izao fotoan'izao fanadihadiana hoentin'ny Mikael Ramarla. Ny taona 2024 no nivoaka ny lalàna tsy maintsy anaovana ny déclaration de stock ho an'ireo mpamongady rehetra. Tsy mbola miatra araka ny tokony ho izy araka izany io lalàna efa mipetraka io araka ny fanazavan'ny ministra ny varotra sy ny fanjifana androany. Tsy fantatra mazava izany hoe misy miazona tahiry tsy ara-dalàna ve ka mampiakatra ny vidiny entana. Hoe ataovy re tompoko ny déclaration de stock nareo satria ilaina iny araka ny tenena teo hoe afahana mijery hoe aizany mety misy lesoka nambola azy fanankiroa eto toerana moa zany dia amboany eto toerana fa raha ohatra ka tena ny firenena iray manontolo mihitsy ny tsy ampy dia afahana manetsiketsika ihany koa reo mpanafatra hoe tokony hanafatra vary tsika, tokony hanafatra menaka tsika, hanafatra an'izao tsika satria tsy ampy izy. Ka zay le déclaration de stock zay afahana manara-maso an'izay mety tsy fahampiana. Ny sesy ny fiakaran'ny vidin'entana tao anatin'ireo volana izao. Ny herinandro avy izao no fantatra raha hiakatra ho 500 ariary na tsy ny vidin'ny mofo eny an-tsena ao aorian'ny fifamidiniana eo amin'ny mpamongady sy ny ministeran'ny varotra araka ny fanazavan'ny ministra androany. Rehefa miresaka zotsika dia misy ihany koa ny lafiny anankiray hoe adidy ary nafinaritra dia nafinaritra ny fiaraha-miasa tamin'ny ireo mpiaro ny zom-mpanjifa plateforme des consommateurs tamin'ny lafiny mofo fotsiny ohatra tena nandreny andraiky ny tokoa izy ary nandreny andraiky ny manontolo satria tena ny adevitra izy tamin'ireo mpanao mofo hoe anao jereo tokoa zao ny zao avy ny olana misy eto aminay dia fanakalonina ny tokoa zareo dia nametraka mahamatry resana zay tsy avoaka ny atao ato avoaka ny atao ato tsy mahamatry resana zay. Raha tsy ahivina politika ny fitondrana ny amerana ny fiakaran'ny vidim-piainana ho 700 amin'ny ity taona 2024 ity. Nahitana fiakarany 5 hatramin'ny 520 nefa ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro ankehitriny, indrindra ireo entana afarana izay mameno ny 20% ny entana fampiasa andavanandro. Etsy ankilany tsy mbola mivaingana ny hevitra ampiakarana ny tahan'ny fanondranana entana ho any ivelany. Androany no nampahafantarany ny ministra ny varotra ny anjaran'ity ministera ity amin'ny fanatrarana ny tanjona amin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Iverenantsika kosa ny pejin'ny politika tsy nahatody ny fampihavanam-pirenena hatramin'ny farany FFKM ka tokony tsy hanohizany intsony raha nambarany Irandremampianina Zo Pahitatara sady mpandinika ny fiainam-pirenena. Ho azy tokony indray ny fampihavanam-pirenena araka ny tokony ho izy ny FFM nitoy androany ny fandraisan'ireo komity mpikarakara ny fakana hevitra ny amin'ny faritra izay karakarainy ny FFKM adingana fakana hevitra amin'ireo solitena ny FFKM sy ireo filoha ny fandimby avy any amin'ny faritra aro ny fanatetiana mikasika izay. Fakana ny hevitry ny avy amin'ny faritra ny amin'ny paikady entina manatateraka ny fampihavanam-pirenena no dingana hatrany FFKM amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'izy ireo.
Ireo solotenan'ny fiangonana efatra tota avy any amin'ny faritra sy ny solotenan'ireo filodimy avy any amin'ny faritra no tokony raisin'izy ireo akan'izay efitra izay hatramin'ny omaly ary ny toy androany izany ho an'ireo tarafatongavana. Saingy ny solotenan'ny filo Razonar Mampianina, ny solotenan'ny filo Marc Ravalmanana ary ny solotenan'ny filo Didier Ratsiraka ihany sisa no tonga nanatrika izany. Ireo fekevitra ireo no entina hiverina eo amin'ny sehatra nasionaly indray amin'ny volana martsa. Raha olona mifampidinika tsy mbola misy fanapahan-kevitra eo, mbola mifampidinika dikan'izay mbola tsy lahy tonga amin'ny tena tanjona tadiavantsika izay. Io ataoko no hevitra anankiray tena mba tiana hapetraka amin'ny firosoantsika, amin'ny dinika ifanaovantsika, hitondrantsika any amin'ny fampihavanana. Ho an'ny mpandinika ny raharaham-pirenena nefa Erpo Vermaina sisa ny an'ny FFKM tao aorian'ny fialan'ny filo teo aloha Zavy Albert, ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Efa tsy naomby tamin'ny resaka fiampihavanana hatr'izay ny mitarika izany amin'izao fotoana izao raha ny nambarany Norbert Lal Ratsirahonana. Ho azy, olombavao sy tanora no tokony mitarika izany. Za de kivy rehefa mahita iny voaroa minitsy roa voaikatitra daholo. Dia hoe fa tonga kosa amin'ny fotoana angambany mba teny hitsarana fa andraisanareo amin'izay ny ndraikitra amin'ny fandiniana ny raharaham-pirenena. Tsy mifanalavitra n'izany ihany koa ny nambarany mpampianatra tantara iray sady mpandinika ny fiainam-pirenena iray ity. Ho azy, tsy vahaolana intsony ny FFKM ary efa misy eo miariary fa tsy mahomby izy ireo amin'izao zava-misy ankehitriny izao. Ny fampihavanana nataon'ny FFKM dia tsy nahomby. Échec ny fampihavanana nataon'ny FFKM. Dikan'izay zany raha hoe niala zany zareo dia izay ny tena logika indrindra. Zay ny logika indrindra. Fa aorianan'ny zay tsy fahombiazan'ny FFKM izay zany teo amin'ny fampihavanam-pirenena, inona ary ny tokony atao amin'izay? Za moa nyvoy androany hoe tokony ho tanterahana ny tondro zotra. Mipetraka ny fanontaniana ankehitriny manoloana ny fanaovan'ny FFKM letrezana amin'ny fanohizana ny fampihavanam-pirenena amin'izao fotoana izao. Misy manery ankolaka ve izy ireo? Mbola ahomby ve ny tohizan'izao fampihavanana izao? Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa indray toy ato anatin'ny 3 andro ny rotsakorana eto Antananarivo sy any amin'ny faritra Loatra Mangoro, Sofia ary any amin'ny faritra Avaratra andrefan'ny nosy vokatry ny fisian'ny andian-drahona matevina any amin'ny lakan-dran'ny Mozambika hiakatra ny arak'izany ny rano any amin'ireo faritra ireo vokatry ny rotsakorana treto. Rivo-doza mahery iray no vinavinaina andalo eto amin'ny firenena amin'ny volana martsa izao raha toa ka tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto amintsika treto ny rivo-doza ny amin'ny ranomasimbe indianina. Mbola ny fitopahavaratra kosa no mibahana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Fanampanazavana. Le ny antony fisian'ilay orana moa zany dia nisy ny andian-drahona matevina izay mitondra orana betsaka tokoa amin'ny faritra avaratra andrefanosy iny mihitatra mahazo aty amin'ny faritany Antananarivo hatrany amin'ny faritra avoan'ny Antsinananosy izay mitondra rotsakorana betsaka izy. Ny rotsakorana zany zao mahatratra 3.20 milimetatra mihitsy sika le omaly iny. Dia ny androany mbola vinavinaina satria mbola mijanona eo zany le andian-drahona be. Any amin'ny faritra Mananjary zany zao ny tena be rotsakorana be indrindra tamin'iny andian-drahona be iny. Akon'ny orana omaly ariva trano efatra no norodana teto Antananarivo renivohitra raha nitatitra azy teny anivon'ny sampana mpamonjy voana faritra iray isany mijaly rehefa fotoan'ny fahavaratra toy izao ny faritra Andranomanalina hatrany Ampotobe ny rano miantso ny fitondram-panjakana ny fikamban'ireo olona ny mponina avy eny amin'ny faritra Iva androany mahalona ny fiakaran'ny rano eny amin'ireny ny faritra Iva ireny. Ny andinin'izay avy hatrany. Toy izao no hita ety Andranomanalina androany maraina taorian'ny orana omaly alina. Hatrany Ampotobe ny rano ary misy mihitsy azy ireo izay mikarama mibata olona amin'ny sarety. Manodidina ny 200 ariary hatramin'ny 500 ariary ny saran'izany. Orana maharitra teo amin'ny adiny 4 teo no nahatondraka n'ity lalana ity. Ohatr'izao foana vao avy ny orana zany. Omaly zao iny zay tonga foana mba isako ny mafy zany orana dia ohatr'izao foana io.
tsy ny eto Andranomanalina ihany nefa nitahaka izao 17 hektara Andrifanambojanahary Analakely tondraky ny rano ny akamaroany ny tanàna eto Antananarivo fa isan'ireo tena voa amin'izany ny eny ambany tanàna ny fikambanan'ny olona eny amin'ny faritra Iva izay niantso ny fitondram-panjakana amin'ny mahazo an'izy ireny eny. Nizaniza mihitsy izay ngamba ny hitanareo tsara zao androany izao fa tena zay tena miaina eny amin'ny faritra Iva eny Andranomanalina, Anjeziky, Manaritsoatsinanana, Akazomanga 4e arrondissement vao solo teny eto daholo zay reto zany le tena eny amin'ny faritra Iva be Filoam-Body rano. Tena matsapa zany zay fa tena njalo ny vahoaka tsy afaky ny antso mpanao politika tsony zay ny hitarana any amin'ny fitondram-panjakana fa alohanay mihitsy tena miteny satria tena efa tofoka be zay. Aiza ny commune Antananarivo renivohitra zay aloha fantatray nefa le commune Antananarivo renivohitra varina miady ny tombotsoa anazy ary zay andonga ianareo mijina mba akaiky lano Andriantany miakatra daholo ny rano. Raha nitatitra azy teny anivon'ny sampana mpamonjy voina tao aorian'ny orana omaly izay naharitra teo amin'ny adiny 4 teo trano 4 no nirotana teto Antananarivo tamboho roa ny Anjera ary tany iray no niotsaka teny Anosimasina Itosy. Raha ny fanazavana azy teny anivon'ny Apipa kosa indray hatreto tsy atahorana ny mety ho fiakaran'ny rano. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony kosa indray ny efa polisan-jaton'ireo monina eny amin'ny cité universitaire no tsy mpianatra intsony araka ny fanadina ny tanterahin'ny Olivanitry ny ala iroso amin'ny fanadiovana eny amin'ny Akatso ny koroa mandritra ity taona 2024 ity ho zaraina ihany koa ireo trano lehibe roa eny Akatso 2 andray an-tanana feny fizarana ny koroa raha niarahana ny asa tamin'ireo fikambanan'ny mpianatra izany teo aloha ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra izay nanamarika fa tsy ny fisian'izy ireo arak'izay heverin'ny fanjakana no mampirongatra ny fivarotana cité universitaire ny antindinjay vetrany. Manodidina ny 900 ireo mpianatry ny Anjery manontolo azo efitrano fonenana eny Akatso 2 miampifanaka toy ny farafara, kidoro, latabatra sy ny sisa. Amin'ity taona ity no anaovana izany fizarana izany raha nambarany tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Koroa. Izy komisiona natsangana hikarakara ny pitsipitsiny rehetra. Rehefa tafajoro le membre an'le commission dia ireo no manapaka amin'le mode de répartition dia iny zavatra tapaka iny no ampiarina ary amin'ilay fomba fizarana an'ilay trano. Ny zava-dehibe anankiray koa zany ankoatran'izay dia ny dossier traitena zany ho an'ireo membre ny commission ireo dia année universitaire 2013-2014. Zay zany ny dossier traitena zany ilay mpianatra zany manao renouvellement demande de logement izy raha ohatra ka fatana lobe izy nametraka. Tokony tazomina ny fomba fiasa teo aloha mikasika ny fizarana ny trano fonenan'ny mpianatra raha ny hevitra ireo mpitarika fikambanan'ny mpianatra eny Akatso. Hatramin'izay niara-niasa ny fikambanan'ny mpianatra sy ny Koroa amin'ny fikarakarana ny taratasy ny fifandimbiasana trano na ny mutation. Ity farany ren'ireto mpianatra fa hofoanana noho ny fisian'ny fifamarotana trano eo amin'ny samy mpianatra. Nanazava izy ireo fa tsy misy idiran'ny fikambanana ny fifampirarahana amin'ireo mpianatra roa tota hifandimby-trano. Sy hafa ny zanaka malagasy ary ny trano efa napetraka tamin'ny région zany fitantanana an'le izy niaran'ny région sy ny Koroa miasa dia tokony ho zay ihany ny tazonina ary zarana isaky ny région zany ny trano fa ny Koroa no manara-maso hoe ara-dalàna ve le mpianatra tokony hipetraka amin'ny trano nahazo an'le trano vaovao sa tsy ara-dalàna. Le resaka fizarana an'le trano zany tsy tokony anakanana zany an'le resaka mutation satria iny zany tokony handeha ihany zany iny fa tsy tokony hajanona. Noho ny avy aminay président association no mahatonga an'le fividianana an'le trano ity kanefa eto moa zany zahay zany dia mitsipaka marin-drano an'izay satria zahay ve dia afaka anerin'ny mpianatra hoe avaroto ry na avaroto ry trano iny avaroto zao kanefa izy ireo nefa ny tompon'le trano fa tsy izay association. Feno mpivarotra, mpanao photocopie, mpanorin-trano tsy ara-dalàna ny anatin'ny faritra fonenan'ny mpianatra eny Akatso. Ireo aloha ny tena lara-pahamena tokony hojeren'ny fanjakana raha nambaran'ireto mpianatra. Raha tsy haivina, efa hatramin'ny tetezamita no afaka nandray mpianatra ireto trano lehibe ireto. Tsy fantatra mazava nefa izay antony nampiemitra trano ny fizarana izany hatramin'ny taona 2024 ka hatramin'izao. Ny azo lazaina, lafo ny hofa-trano manakaiky ny Anjery manontolo, voatery manofa izany ireo mpianatra mandra-piandry ny fizarana ireo cité. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray ny tanterahany androany ny lanona fifampiarabana tratry ny taona vaovao teo amin'ny samy mpanao gazety teny amin'ny paprika Korondrano no ny fanome fotoana ireo mpanao gazety rehetra niaraka tamin'ny mpandrafitra ny birao ho lavitry ny mpanao gazety sy ireo solitena ny ministera ny serasera.
fa izay ihany koa ny vadentsika eo amin'ny pejiny maresaka avy any ivelany na César misa 7 nandritra ny andiany fa efapolo ny cérémonie de César ny horonan-tsary Timbuktu any Abderrahmane Sissako Omaly Timbuktu fiainana andavanandron'ny mponina tao avaratry Mali izay misedra ny asa fampioroana ireo jihadista nisongadina ihany koa ireo mpilalao sarimihetsika tanora tao anatin'ny cérémonie de César fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. C'est la consécration. Ny tantarany andavanandro ny mponina tany avaratry Mali izay nanjakain'ny jihadista ny horonan-tsary Timbuktu nentin'ny Abderrahmane Sissako. Ity farany izay nanambara fa tsy batamboara tahaka izao no tanjony ho azy iadina amin'ny herisetra sy tondrana filaminana no tanjona tratrarina tamin'ny famokaran'ny sarimihetsika. Ny fahalalana amin'ny teny no lohahevitra lehibe ao anatin'ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Timbuktu. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Frantsay sy Mauritanie ny fanatotosana azy. Ny bata amboara fito izy ireo. Ny horonan-tsary mendrika indrindra no lehibe amin'izany. Ezakilan'izay, takana tao anatin'izany ireo horonan-tsary takan'ny Saint Laurent an'ny Bertrand Bonello sy Sils Maria an'ny Olivier Assayas. Nanana ny toerana nefa ny tanora tao anatin'ny cérémonie César andiany faharoapolo tanty taona ity. Pierre Ninet 12 taona izay lalao an'ny Yves Saint Laurent izay anisan'ny malaza teo amin'ny sehatry ny lamaody. Adèle Haenel 19 taona no mpilalao sarimihetsika vehivavy nisongadina tao anatin'ny horonan-tsary Les Combattants an'ny Thomas Kehier. Horonan-tsary izay mitantara ny fiainan'ny Madeleine izay mikasa niditra ao anatin'ny tafika frantsay. Niavaka ihany koa Xavier Dolan tao anatin'ny sarimihetsika Momy. Voalohany tamin'ny cérémonie de César no nanomezana fankasitrahana manokana ho an'ny mpilalao sarimihetsika Amerikanina. I Kristen Stewart no nahazo izay voninahitra izay tao anatin'ny Sils Maria an'ny Olivier Assayas. Sean Penn kosa no nahazo ny amboara fankasitrahana amin'ny asa vitany tao anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika. Fa eo amin'ny lafin'ny kolontsaina kosa indray ampahafantarina antsika mpankafy ny tarika ambondrona fa araky ny fanazavana sy ny fampitam-baovao avy amin'ny mpikarakara dia efa lany avokoa ny tapakila fidirana amin'ny fampisehoana izay karakarain'izy ireo ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Ray Martsa ho avy izao. Ity fampisehoana ity izay fanombohan'ny tarika ny fitezam-paritra tanterany amin'ity taona 2024 ity. Fa mbola iverina amin'ny fampivanam-pireneny Andry Rajoelina sy Zafy Albert araky ny fampitam-baovao ny fiadidina ny Repoblika Fakanakery ny tany Toliara tafaverina amin'ny fianakaviana ilay teratany Karana 12 taona Hossein Navarali. Amin'ny herinandro kosa no fantatra mazava ny fepetra ho raisin'ny fanjakana momba ny fiakara ny vidin'ny mofo dipaina anaty manomboka ny 13 febroary zao manomboka amin'ny 7 sy fahefany no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity sorona ianao nanarak'izany hatramin'ny farany sorona manokana ireo mpanaraka ny fampalam-baovao ny Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana sy ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Socavitre, Baolay, GSI Université privée, nanolotra anao teo, ny vaovao.